zao tsy maintsy alaina sary za solombababahoaka fa ataoko taninao tsara zay petra tsara ianao io propagande ataon'io mampiasa carnet pokotany mampiasa kara-pifidianana mampiasa kara-panondrom-pirenena izany anaranao izany tsy roanao candidat mitovy fa za amperinasy ianao nandroaka solombababahoaka eto tratra en flagrant délit nareo zao natosiny izy dia to dia nenjera be teo amin'ny tany teo izy zay aloha dia miteny fa tsy hijoro tamin'ny tandalany ty Madagasikara ty ary misy mpitandro filaminana miororo tanteraka ny candidat volomboasary eo amin'ny boriboritany voalohany dia tsy iza zany fa Augustin Andriamananoro sy Tahina Razanamaifa tratram-bodiomby teo ampanangonana kara-pifidianana sy kara-panondron'ny mponina ao amin'ny fokotany ankasina izy ireo tratra teo daholo ny carnet pokotany ny kara-pifidianana ny kara-panondro sy ny karatra amin'ny mampikambana ao amin'ny antoko TGV midika izany fa ampy ny pirofo hanesorana azy ireo andaharana raha ity fraude nataon'izy ireo ity no jerena na tetrany maro ny valin-kafatra Augustin Andriamananoro sy ity candidat Tahina ity na tsy mbadika izy ireo ambony ambany ny toe-javanisy ho antsika mpanaraka toe-dram-pirenena dia malala tsara fa niresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo ary izy ireo no misoratena ho victime ankehitriny no ampangain'izy ireo fa ny kastanana vehivavy bevoka ny candidat avy tao amin'ny vovonana firaisan-kina dia tsy iza zany fa maître Yanitra araka ny hitantsika amin'ny sary io dia ny renin'ilay vehivavy bevoka izay voakastanana no miresaka mpanao gazety mariana fa tsy teo izy tamin'ny fotoana nitrangan'ny fikasihan-tanana ny zanany bevoka fa ny olona no nampafantatra azy ny toe-javanisy tao amin'izy ireo za moa zany tsy nahita an'le zavatra nitsanga fa natson'ny olona teo amin'ny tao ampiasana koa fa ny olona ny teny hoe zanakao miantso vonjeo be ao anaty tranonareo ao dia za moa nandondona dia hibenjany teo amin'ny vavahady fa ao io vavahady io mantsy mibenja fa za fantatsy bendra tsara hoe mama dia tsy nentina moa izy fa tsisy miditra ony eo sady tsisy mivoaka zay ny teneniny dia tao zany le zanako ny savainy tao zany hoe misy an'le kaele hoe anaovana porte-à-porte iny zany dia hoe hitady an'iny izy dia nalainy moa le izy satria le zazakely zany ny tratrany aony zany ohatrany hoe le zaza zany tena nisy fiantsaikany tamin'le zaza le zavatra nahazo anazy natosiny izy dia to dia nenjera be teo amin'ny tany teo izy fanontaniana mipetraka dia zao lasa izy ireo olona nahita fikasihan-tanana nataon'ny maître Yanitra nahoana izy ireo nahita sy niatrika ny toe-javanisy no tsy nasainy resaka mpanao gazety fanontaniana mba sendra nandalo ihany zany tsara mariana fa tamin'ny lakamisy 13 Mey 2024 lasa teo no nitrangany ity tranga ity ny marainan'iny tonga nandeha namangy ilay vehivavy bevoka teny amin'ny hopitaly i Augustin Andriamananoro sy Tahina Razanamaifa teo mason'ny mpanao gazety no taitra i Augustin Andriamananoro nahita n'ilay vehivavy bevoka mitsilany eo ambony fandriana dia ahoana zany inona ny atao hoy Augustin Andriamananoro nilaza izy fa vonona hijoro sy hiaro ireo mpiaradi aminy izy ary miantso ny mpitandro filaminana mba hiaro ireo vahoaka madinika amin'ny antsonjay ataon'ireo candidat solombavam-bahoaka hoy izy mbola iverina hono izy raha mbola manohy an'le propagande zay manohy an'le manao porte-à-porte zany hono dia mbola iverina zareo dia mafimafy kokoa noho izao mahazo anareo dina zany ny zavatra hitranga zany dia izay mihitsy zao angatahana aminareo hoe jereo zay satria matahotra zay amin'ny zavatra hitsanga ao aorianan'izao zay aloha dia miteny fa tsy hijoro tamin'ny tandalany ty Madagasikara ty ary misy mpitandro filaminana miantso anareo mpitandro filaminana mba hiaro ireo vahoaka majinika reo fanampin'izay nanamafy izay fa voalaza teo ihany koa i candidat Tahina Razanamaifa nilaza izy fa ny propagande nataonay tompoko dia tena natao tamin'ny fomba ara-dalàna ka noho izany tsy azo ekena ny fikasihan-tanana nataon'ny candidat mpifaninana no sady Jolay zay no lazainy tamin'ny mpanao gazety Jolay hono ilay candidat ny kastanana ny vehivavy bevoka ka noho izany miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mba handray andraikitra mifanandrifa amin'izay ary miantso ny mpitandro filaminana ihany koa izy mba handray fepetra entitra ho an'ny candidat Jolay mpikastanana vehivavy bevoka dia manameloka an'izay izay ary fanamafisana ny fanaovana antsoavo ny tompona ndraiky isatsokatiny zany mba handray ny fepetra
tokony mifanaraka ao anatin'izay dia eto ihany koa manamafy atsika mpikambana rehetra mpiaradia aminay candidat lalana faefatra mba ho tony isika aza manaiky ho rebireben'ny jiolahy tahakan'izany fa atsika manao ny fampelezan-kevitra ara-dalàna araky nefa nataontsika hatramin'izay dia any amin'ny 7 ny volana metsika mahita ny valy. Nasaina nanao vidéo ilay vehivavy bevoka izay nolazaina fa nokasian-tanana androany 9 Mey 2024. Zany hoe 3 andro teoriana vao niteny ilay vehivavy bevoka izay nilaza fa voakasi-tanana. Nanamafy izy hoe tena nokasiany kandidata ao am-boriboritany voalohany tanana izy ary natosiny mafy be hono ka nianjera. Ndo azoko izy zany farany satria lasa manakorotana mitabataba be daholo ry zareo, izy tsy olona anankiray fotsiny fa maromaro ry zareo, dia vavahadinay moa nidiny zareo dia niteny anazy hoe sao dia mba afaka mandeha ho anareo, mbola hita amin'ilay vidéo alefandro zareo eny ara moa zany izy, dia menasy ana amin'izay izy hoe alalana vaiza ozy izy ny androako député Aperinasa, olona député Aperinasa vetoko dia hiditra keliny any an-tranon'olona. Plus izay tao aminay tsisy olona afa-tsy za dia ny zanako birita tonga dia birita fotsiny izy maka zavatra ao an-tranoko, polisy ara maka zavatra any an-tranon'olona mbola mila mandadare izy tonga dia miditra keliny ao an-tranonay. Za zany raha sanatrizany za zany hoe andeha hivoaka tsy avelandry zareo voaka satria bahana zareo ny vavahady, misy lehilahy matanjaka miaraka aminazy dia mitabataba ry zareo minazy. Tapaha moa le vidéo fa toy an'le vidéo nosotominy mivoaka le taratasy dia lasa izy mitsoaka. Za andeha hakan'le taratasy tany aminy natosy tsy haiko garde du corps ny sa inona le lehilahy le nakan'le caméra natosiny mivera inona mpenjera natoko dia zao azady amin'ny hôpitaly zao. Lazainy zareo fa manao cinéma moa izay, lazainy fa hoe manao trucage na tsy fantako izay filazandry zareo anazy. Fampirofo efa mivaingana hoe aty amin'ny hôpitaly le olona tena be voka sady renim-pianakaviana. Mba ahoana reny réaction ny maître Anitra manoloana ny fiampangana azy ho nanosika sy nikastanana vehivavy bevoka. Manan-kambara amin'izany izy ary eo am-pelantanany daholo ireo profo mirakitra ny toe-javanisy tamin'ny alakamisy 13 Mey lasa teo. Toy izao ny tena zavanisy marina teny amin'ny fokotany Ankasina ny alakamisy lasa teo. Ny alakamisy maraina 13 Mey 2024 lasa teo no nandeha nanao fampelezan-kevitra ny candidat avy tao amin'ny firaisan-kina. Tamin'ity fokotany Ankasina ity no natsikaritra izy ireo fa misy olona mivorivory milahatra tsy fantatra hoe milahatra inona. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia voatery tsy maintsy nijanona ary nandondona dia niditra nijery ny zavanisy tao anatiny. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia efa mifanatrika amin'ilay tompona niraikitra voalohany tao amin'ny ity toerana ity i maître Anitra sy ireo niaradia taminy, dia ity vehivavy bevoka ity no nifanatrika tamin'izy ireo. Na dia hitany aza eo anoloany maître Anitra sy ireo mpiaradia aminy dia tsy nisy izay nirarahin'ity vehivavy bevoka ity ny fijoroan'izy ireo teo, fa ny asany ihany no nataony ary miantso ireo vahoaka izay milahatra mitondra kara-panondro sy kara-pifidianana sy karnem-pokotany. Teo ambony latabatra dia tsy karatra fa teo daholo ny kara-pifidianana, karatra maha-TGV, karnem-pokotany, kara-panondro ary boky ray ngezabe andraketana ny laharan'ny kara-pifidianana, kara-panondro sy ny karnem-pokotany. Ialana amin'ilay manaonao foana dia nametra-panontaniana i maître Anitra ka mitaky fanazavana avy amin'ity tompona niraikitra vehivavy bevoka miara-miasa amin'ny Augustin Andriamananoro ity. Ny fanontaniana dia zao: fa maninona no ampiasaina ny karnem-pokotany? Fa maninona no ampiasaina ny kara-pifidianana, kara-panondro
sy ny karatra maha-TGV. Tsy nisy zay ny rarahinan'izany fanontaniana zany fa ny azy dia tokony hajanona ny fakana vidéo sy sary. Zay ihany. Rehefa nandaty sy namaly fanontaniana ity vehivavy bevoka ity dia tsy maintsy namitany adidiny ihany ny maître Yanitra nanazava sy nampafantatra fa tsy mety zao zavatra ataon'izy ireo zao. Fa manina ny ampiasaina carnet bokotany dia ampiasaina le carnet mampiasa an'le kapitany. Tsy maintsy raisina fa zaho solombavam-bahoaka manara-maso ny zavatra rehetrarehetra mitranga satria kara-pifidianana tsy ampiasaina raha tsy amin'ny andro mpifidianana. Raha ohatra ka nareo ka zara fanampiana ny olona rehetra, raha ohatra ka hoe tosika fameny na vatsy tsinjo dia mahazo daholo ny olona tsakana afaka. Fa misy eo menareo dia misy tsy menareo dia mitaraina aminay le olona fa manino zay avaka vahana selikiliky. Raha ohatra fandaminana anareo sy eto aminareo rehetra satria misy afaka fa ny mahavalinana fotsiny dia maninona mampiasa kara-panondro sy kara-pifidianana dia ampiasaina carnet bokotany kanefa le zavatra anareo no atao ao anatin'le izy. Misy zavatra hafa tsy mazava nge zany fifidianana nataontsika satria tsy tokony mampiasa kara-pifidianana zao. Tsisy idirany ty mihitsy raha ohatra ka fanomezana ny ataonareo. Tsy tokony mampiasa kara-pifidianana, tsy mahazo mampiasa kara-bokotany satria politika anareo le ataonareo raha itony dia tokony hoe karatry ny maha-TGV sy nareo reto fotsiny dia ampy. Fa tsy mampiasa kara-bokotany satria bokotany tsy mahazo manao politika dia tsy tokony mampiasa kara-pifidianana. Azonareo tsara ve fa mampiatra zavatra rehetrarehetra ataonareo zany. Araka izany dia tratram-bodiomby i Augustin Andriamananoro sy ireo mpiaradia aminy manao tetika maloto amin'ny fangalaram-bato. Mba hafana mametraka fitoriana manoloana ny fanitsakitsahana lalàna amin'ny feny fifidianana izao dia tsy maintsy naka-pirofo ny avy tao amin'ny firaisan-kina dia sisa zany fa maître Yanitra. Nalainy ny boky fandraiketan'izy ireo ny laran'ny kara-panondro sy ny laran'ny kara-pifidianana sy mombamomba ireo ponina ao amin'ny fokotany ankasina. Fa tsy vita mora zany nosotominy ity vehivavy bevoka ity teo ampelantanan'ny madame Yanitra izany. Ary nasisiny tao amin'ny varavarankely tao an-tranon'izy ireo. Araka izany dia tsy nanaiky i madame Yanitra raha tsy azony ilay pirofo mirakitra ireo mombamomban'ireo ponina ao amin'ny fokotany ankasina. Zao tsy maintsy alaina sary za solombavam-bahoaka fatao taninao tsara zay petra tsara ianao io propagande ataon'io mampiasa carnet bokotany mampiasa kara-pifidianana mampiasa kara-panondrom-pirenena iza ny anaranao iza ny tsy roanao ianao androaka solombavam-bahoaka ianao androaka anahy ianao ozy ianao mazobandeha ianao za maza roanao eto solombavam-bahoaka mbola amperinasa fa tsy hoe solombavam-bahoaka vao za tsy candidat mitovy mitovy fa za amperinasa. Ianao nandroaka solombavam-bahoaka eto tratra amin'ny flagrant délit nareo zao tratra ambody omby ny zavatra tsy mety. Raha ohatra ka tena tsotra le zavatra ataonareo dia hoe mahazo fotsiny le olona fa tsy alainareo ny kara-pifidianana sy ny kara-panondrona. Fampiasainareo ny kara-pifidianana dia alainareo ny kara-panondrona dia alainareo ny kara-pifidianana tsy mety zany. Eny aiza ny lehibe anao ala Zafady afaka lekiko impo iny tena azafady indrindra tompo tena ifonana azafady. Hitantsika amin'ity sary ity fa nalainy maître Yanitra ilay boky tao amin'ny varavarankely. Etsy andaniny kosa tsy nanaiky ilay vehivavy bevoka ka ny kastanana ny maître Yanitra ny sintona ny akanjony. Araka n'ity sary ity nisy ve ny fikasian-tanana? Mazava ho azy fa tsy nisy ny fikasian-tanana fa ity vehivavy bevoka ity no nahirisitra ary maivava. Eto dia mandiso tanteraka ny laingalaingany Augustin Andriamananoro sy Tahina Razana Maefa i maître Yanitra. Mbola manamafy foana izy fa tsy nisy ny fikasian-tanana, tsy nisy ny fanosehana vehivavy bevoka zany tao. Ny boky mirakitra mombamomba ireo ponina ao amin'ny fokotany ankasina no nalaina fa tsy nikasika an'izaniza zany maître Yanitra. Efa hitantsika tamin'ny sary teo fa ilay vehivavy bevoka mihitsy no nisintona ny akanjony. Nanao izay faraheriny izy mba hakana an'ilay boky. Tsy fantatra hoe inona ny antony. Mety matahotra izy sao dia afakasa, matahotra izy sao dia esoriny Augustin Andriamananoro amin'ny asany izy raha tsy azo iny boky iny. Fa satria rehefa tratra amin'izany asa maizina zany ilay antoko mpanjakana sy le candidat mpanjakana dia mamadin-dresaka
ary mamoron-dainga mavita mamoron-dainga mihitsy ary lasa rainy lainga zany rainy lainga zany tsy misy afa-tsy ny devoly zany fa rehefa tratra ambody amin'ny zavatra maloto sy tetidratsy ampiasaina dia mamorona tsangatsaman'orana laza fa nikastanana na namon'olona izahay dia eto dia miteny raha olona mikasa anao solombavam-bahoaka zany raha olona efa mitondra firenena zany ianao satria ministra ianao no nametra-pialana dia ilatsaka solombavam-bahoaka tsy miteniteny foana ary tsy mihinana mambolony fa mandanjalanja tsara aloha mamadika impito ny lela zay vao miteny fa tsy manao affirmation gratuite tsy hanao diffamation ohatran'izany solombavam-bahoaka perinasa no miteny manana ny immunité koa ary libre amin'ny zavatra rehetra zay teneniko ao anatin'ny fanaovako ny asa mahasolombavam-bahoaka tsy maître hianatra mpisolovava no andeha kastanana olona nakely ary tsy ny ekipako no andeha kastanana olona nakely ary surtout hoe vehivavy dia hoe bevoka hitanay izy bevoka mipetraka amin'ny seza fa tsisy olona nikastanana anazy nakely ary teo tsisy violation de domicile tsisy fikasihan-tanana fa rehefa tratra ambodiombonareo dia mamadidresaka satria prise en flagrant délit de tentative de fraude. Mbola manamafy ihany maître Ianatra fa tsy nisy zany fikasihan-tanana izany. Lainga ny resaka voiziny Augustin Andriamananoro sy ny ekipany. Ho antsika izay misaina dia malala tsara fa izy ireo no tratrambodiomby nanao tetika maloto amin'ny fangalaram-bato ka ankehitriny izy ireo manao izay fomba rehetra mba hahafahan'izy ireo tsy ho disqualifié na ho esorina andaharana. Fantatra mazava tsara hoy maître Ianatra fa tetika maloton'izy ireo ity lainga afafin'izy ireo makasika ny fikasihan-tanana vehivavy bevoka ity. Ny tanjona dia mazava ho azy fa ny idisqualifié ny maître Ianatra sy ireo candidat firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia efa ampelantanan'ny maître Ianatra ilay boky saika anaovana osoka sy alabato tao amin'ny boriboritany voalohany. Député Anitra Masamilaza fa tao amin'ny boriboritany voalohany ihany no tratra fa io toe-javatra io dia manerana ny nosy. Ty zany le zavatra angalany ny anaran'ny olona. Hitanareo tsara mihitsy ny hoe liste ankasina 2024 législative. Santiona ny fangalany fomba angalaram-bato ty zavatra tratranay tamin'ny lakamisy ty. Nareo miexige hoe ataovy lalao madio fa lalao mahininy ty ataonareo ty farak'izay maloto. Zavatra lalao ataon'ny mpitondra fanjakana kandidat-mpanjakana. Tsy eto Antananarivo fotsiny teny koa boriboritany voalohany na tratra preuve aloha zao. Toy izao kosa ny afatra ampitain'ny député Ianatra ho an'ny dokotera sy sage-femme ao amin'ny hôpitaly. Miangavy izy ary mangataka amin'ireo dokotera mba tsy atao fitaovana politika. Aza manaiky ampandaingan'izy ireo ianareo hoy maître Ianatra satria politika maloto ity resaka ataon'izy ireo ity. Ampandainganareo ny dokotera na ny sage-femme fa olona tsy naninitsanininy ny ramatoa iny ary nareo miova version isaky ny chaîne de télévision mbetika le ramatoa lazaina fa reny le ramale ihany teny hoe maître Ianatra mihitsy no nidaroka sy namono le ramatoa tao anatiny tao fa raha le olona be deabe tao ivelan'ny tranon'ireo olona reo raha ohatra ka nisy fanatsanatry mivavaka nisy zany hoe nitombona hoe nikastanan'le olona tao zay tsy tavavoaka velona atao amin'ny tranon'olona ke zay. Mbola manamafy foana i maître Ianatra fa tsy nisy ny fikasihan-tanana. Oka tsy anaiky atao fitaovana politika maloto ianareo dokotera sy ny sage-femme ao amin'ny hôpitaly hoy maître Ianatra. Araka izany rehetra zany eto ampamarana dia zao. Tsy tazam-potsiny maître Ianatra manoloana ny famoronana lainga sy fanendrikendrehana ataon'ny Augustin Andriamananoro sy ny ekipany ankehitriny. Ametraka fitoriana araka izany ny candidat vovonana firaisan-kina amin'ity boriboritany voalohany ity. Dia tsy iza zany fa maître Anitra Razafy Manantsoa. Hita miharihary fa diffamation publique no nataony Augustin Andriamananoro sy ny ekipany. Famoronana lainga, fanendrikendrehana ary mitonona olona ho jolay. Voararany lalàna zany rehetra zany. Apetraka ihany ny fitoriana araka izany na dia efa fantatra fa mitanila ity fitondram-panjakana ity. Na ny ao amin'ny fitsarana zany, na ao amin'ny mpitandro filaminana, na ao amin'ny fitondram-panjakana isam-baratonga dia saika mitanila avokoa any amin'ny mpanohana ny filoha Andry Rajoelina. Any ankasina zany eto amboriboritany voalohany no be mpifidy indrindra ary be mponina indrindra. Fa matoa nahazo an'ity izahay.
dia sitratra na tsipiny tao ambadika atao lisy dia noraisiko dia ho profo ho pièce conviction miaraka amin'ny huissier izay efa miaraka aminay amin'izao fotoana zao. Araka izany somary anahirana ihany ity toedra raha ity raha toka mbola mitohy ny fitanilana ataon'ny fitondram-panjakana. Noho izany dia hoarantsika miandalana eo ny fizotranyity toedra raha mafana ity. Ary zay ihany koa mamarina ny vidéo antsika androany azadiny misabone sy manisy j'aime ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray.